Ao anatin'ny tontolon'ny fampianarana izay ihany amin'ny fanabeazana ankapobeny kosa Androany no fidirana ofisialy ho an'ireo mpianatra eny anivon'ny sekolim-panjakana. Anisan'izany moa ny teo anivon'ny EPP Ivandry izay misedra olana goavana noho ny tsy fisian'ny sekoly ara-dalana ianaran'ireo mpianatra efa-taona katramin'ny izao. 7,700 ny tahapahafaham-panadinan'ny CEP farany teo ho an'ny tao amin'ny EPP Ivandry. Raha toa ka 700 zany teo aloha. Anisany mitarika izany araka ny nambaran'ireo mpampianatra ny tsy fananany sekoly ara-dalana ianaran'ireo mpianatra. Miaina araka izany koa ny isan'ny tonga misoratra anarana ho an'ny taom-pianarana vaovao 13 Roapolo sy 700 ireo tonga misoratra anarana raha 500 zany teo aloha. Mitaraina araka izany ireo mpampianatra indrindra ny fiavian'ny fahavaratra izay fotoana ilatsahan'ny orana. Nambaran'izy ireo fa efa manomboka misy elanelany ilay trano azo ianaran'ireo mpianatra no sady midite ihany koa ny tafo. Ankoatr'izany dia hidiran-drano ny efitran'ny fianarana rehefa misy orana. Tany EPP Ivandry zany dia narodana zany ilay école lehibe taloha izay ary ambany avaratra ary zany misy anazy. Dia rehefa narodana izy io zany dia nianatra tamina chapiteau zay vatsiny commune chapiteau zany. Dia problème tamin'ilay chapiteau indray rehefa mitsoka ny rivotra dia tonga dia miara-mirodana daholo izy rehetra. Dia rehefa vita indray chapiteau dia nanangana trano hazo indray moa zany izay tia niakatra eto ambony eto. Dia rehefa niakatra teto izay dia niena be ny effectif satria ilay klasy kely tery ao anatiny. Dia eto zany salle roa zany no ianaran'ny ankizy eto ambony eto. Dia ary amin'ny lycée technique zany izay na salle roa ihany koa. Manaitra ny tompona indray raha izany ireo mpampianatra ny mba hijerena ny zava-misy eny amin'izy ireo ka ny mba hananganana aingana ny sekoly izay ianaran'ireo mpianatra. Etanay zany dia mba hananganana aingana an'ilay sekoly misy satria mijaly ilay mpianatra. Dia na samy mitady zany na mpianatra na ny mpampianatra efa ny mpianatra moa zany no tena mampalahelo amin'izao. Manjary zany hoe lasa miena be ny effectif nefa ny tokony miena etsy an-daniny. Araka ny resaka natao tamin'ireo mpampianatra dia efa anisany fifampiresahana tamin'ny avy amin'ny commune mialona androdanina ny sekoly teo aloha izay tsy maintsy narodana noho ny tsy fahatotom-bana amin'ny fotodrafitrasa izay mety hiteraka olana. Nanaiky ny andray an-tanana ny fanorenana ny fototrary ny avy amin'ny commune ka ny BOA kosa nanaiky ny anangana ny sekoly. Tamin'ny avril 2024 teo dia mbola no amafisiny avy amin'ny commune ihany ny fananganana ny fototra saingy hatramin'izao dia mbola tsy misy ny fananganana.